vahoaka malagasy eto ampanomboana amin'ity fitenena nataoko manaraka ty dia miteny aminareo za fa mitoy ny azalamba ataon'ny tenako tsy hitanay ianao tsy hitanay ianao ngada ya ngasy teny madame Fanirso monsieur le père RM tsy hitanay nareo fa teneniko foana teneniko tamin'ny fanambinana ary tiny samy mianatra komba eto fa samy eto tsika fampitady eto tsika manaraka zany ty valikafatra manokana ho an'ny nga siteny hoe za tsy mitovy amin'ny Mikael marina ny anao ny grade no mitovy fa ny ato tsy mitovy za kolonela tsy miara-miasa amin'ny mafia za kolonela tsy mpanondrana volamena za kolonela tsy manavakavaka rapoko ary eto nga siteny dia teneniko anao tamin'ny jeu des îles antany io fikarakarako ny club siteny ny cycliste ny athlète antany io lela Jean Claude zany fitiavako malagasy zany ale teo tsara anaty sainao zany za tsy mpanavakavaka rapoko zany ary tiako ny vahoaka malagasy rehetra nafoko inona zay ny vahoaka manaraka zany resaka mafia anareo ty todika aminao nga talent général ny ACM aminay miaramila misy ny atao hoe nainao ary mitokony zany misy ny atao hoe plan de vol jet privé mivezivezy teo eva teo nomboka tamin'ny farany taona hatramin'izao ahoana ny ahafahanao tsy mahita fa ny fiaramanidiny tafika malagasy dia ampiasain'ny Madagascar Airlines manao vol commerciaux pourquoi mbola amaly ianao anio ariva amin'ny fito oreto Madagasikara dia teny aminareo ry vahoaka malagasy mety isy valanresaka ao amin'ny mpanao gazety ataoko ao amin'ny hôtel de terme eto Antsirabe rehefa tsy mety moa ny hôtel de terme mahita toerana hafitsika aza matahotra nareo fanambarana mezinyezina ny ataoko androany ariva eo amin'ny hôtel de terme eto Antsirabe tapitra ho amin'ny tanindrazana tompo klasy tompo vavy mansika vahoaka manatrika eto salama tompoko ya 1er avril androany matetika poisson d'avril ataon'izy ireo androny lainga tsisy lainga raha tereniko eto androany fa dia zavatra tena dia marina anio dia handray fanapahan-kevitra ny fitondram-panjakana mikasika ny ady tany efa ho roapolo taona mahery zay ady tany zay nahitana amin'ny tsirarina ahitana ady tany zay nahitana tsindry na ara-panjakana io na ara-pitsarana io na tao anatin'ny gouvernement io fa ny amin'izao fotoana izao ary ho anapahan-kevitra androany dia anehoana fa andro ny fanavaozana zao a fitondram-panjakana mitsinjo vahoaka zay no ho hitansika androany misy fakana tany tsy tamin'ny alalan'ny lalàna teto fa zao tsy misy amboniny lalàna ary tsy misy tokony ho tsinitsindrina amina resaka fananana fa ny rariny dia rariny ny ara-dalàna dia ara-dalàna saika misy fotodrafitra sao ataon'ny télécom mateto tany aloha be tany efatra amby roapolo taona lasa zay tsy tanteraka io misy tompony ny tany nesorina nanaiky satria leritreretina fa ho ara-dalàna ny fanesorana azy tsy tanteraky io fotodrafitra azy io ka nisy société privé nankiray atao hoe Telma nandova teo anatrehan'ny tena mpandova nanao ny tsy ara-dalàna ka dia tapa-kevitra ny fitondram-panjakana zay tarihiny filoha colonel Mikael miaraka tamin'ireto mpanolotsaina namandreo nandinika ny dossier nanatanteraka zahay
misy comité interministériel. Tanatin'izany ny ministre ny fitsarana, tanatin'izany ny tena, ary tanatin'izany ny ministre télécom nandinika ambony ambany ny dossier ny maharadalana sy ny tsy maharadalana ka namoaka fanapahan-kevitra niaraka zahay ministre Fanirso, ministre Lisson ary ny ministre ny poste Mahery ka namoaka ny certificat d'immatriculation et de situation juridique Antipani, centre récepteur estimé titre numéro 16624 BAV, total 29 hectares 84 ar 03 centiara, Watulta Tanteraka, Wani Pandu Varazaftsara et consort à étoffer le Tangawetuka. Isorantsika manuka ny fitondram-panjakana zay isolony izy mahalala tena eto. Isorantsika koa re technicien natato amin'ny topo domaine fanovana zao tsy hisy tsony zany tsinitsiny zany hoe na ara-panjakana io tsy hisy raha teo zany na resaka ara-pananam-boly io tsy asa amintsika fa miara-dalàna ihany miara-dalàna ka manomboka amin'ny masonandrondroany dia miverina aminareo ny taninareo tompo lasitony.